be deabe ny opa sy ny fanambanina azoko a tamin'ny resaka merina andresako teo. De za moa zany tsy hamalala izy fa anazava fotsiny hoe rehefa misy sujet na miady hevitra de aoka mba dinihana tsara le sujet fa tsy tonga de mivatravatra be, manao jugement be, ela tribaliste, ela raciste, ela so opareny tsy opareny ao a, ka tsara ihany fampianatra. Azavaiko a, ny zavatra nyteneniko texto, zavatra teny texto a, de hoe ny merina ao a rehefa mandeha any amin'ny lakaoty a de mitsitokotoko. Ohatra ny hoe rehefa any ampianarana ohatra récréation ny ankizy a, de zareo samy merina no miaraka, mpinamanamana miaraka. De ohatra zany koa rehefa manao vakansa hitako ohatra ny hoe any amin'ny borony Mahajanga, de zareo mizesizesy teo a, mihirahira zareo no manao ny style zareo. De za nipetraka kely tany Toamasina tamin'ny 2005 a, tamin'iza responsable informatique atao amin'ny SCAC. De ery amin'ny rafra le gargote hôtel gasy io a, de merina dolodolo hitako ao mijorojoro ao. De anjana ohatrany hoe ambom-pionana. Zay niteneniko, tsisy akoatran'izay a fa texto zay. Am'izay fotoan'izay a, za tsy hanao jugement, tsy juge hoe merina sao, tsy ny juge hoe tsy ny tena hoe ratsy na tsara, tsy ny tena hoe ninina. Ka zay indrindra zany tiako mba ina moa zany fantatry nareo rehefa maketo amin'ny pejy a, mba ampiakaro kely le niveau, ampiakaro kely le niveau hoe ina le sujet de miteny zava-misy constat diso ary ve zany. Raha ohatra diso zay a, de za mamorona, de rehefa za mamorona de am'izay fotoan'izay a, olona tsy manjara zany fa mitarika adiboko. Fa zavatra hita zany, raha makany Mahajanga nareo amin'ny boro iny de misy groupe merina eo. De ohatra zany any Toamasina zany rafra zany re zavatra hita, zavatra concret zany hitako zany tamin'iza tany. De aveo a rehefa any ampianarana de ny ankizy récréation de zareo samy zareo miaraka any amin'ny lakaoty. De ny fanazavana ny antony mahatonga an'izany za tsy resaka an'izay satria tsy zay ny objectif. Fa mba anjaranareo no manadiady inona na omeko sopapa fotsiny zareo hoe resaka affinité voalohany. Affinité hoe ny fiteny mitovy a, samy avy alavitra, samy mitady a, de rehefa mifankahitany de mba mahafinaritra le izy. Ohatra zay. De eo koa ny sasany tsy de s'intègre mihitsy, misy merina efa deuxième génération any amin'ny lakaoty a, fa tsy mahay fiteny lakaoty na ny kely, misy zany. Tsy s'intègre mihitsy izy, ny namany de merina foana ny namany. Misy sipa minao zany akama zay a, any Stuttgart any a, merina izy. De nipetraka any Morondava ny ray aman-dreniny a, de ny zavatra teneniny hoe ny ray aman-dreniny tsy ary ny fréquenté mihitsy ny olona any, tsy mahay le fitenin'ny olona any. Za ozy izy gaga, izy zany a, efa tanora izy zany, de efa mivoatra izy, de zay ny zavatra teneniny zany constat. Ka ny anompanana am'izay a, de tsy fantatro hoe inona ny atanompanan'izay a, fa manonteny hoe de maninona ozy le ny sasany, de maninona ko, inao no mieritreritra zavatra fa de zany re antanінao de maninona. De aveo izy miteny samy manana ny revony, raha samy manana ny revony de samy manana ny revony. Na misy miteny koa hoe raha tsy terenao, tsy nanery a, tsy nanao jugement, tsy niteny ninona fa miteny constat fotsiny. De misy sasany de zavatra hafa rangaha resahana. De zay zavatra farany ambany indrindra zavatra hoe évitena le sujet. Misy zava-misy zany, misy zava-mitranga zany a, de atao en sourdine, atao non-dit. Be de be ny gasy ny sujet tabou a, tabou tsy azo resahana mihitsy, surtout raha resaka merina sy tanindra zany tsy azo resahana mihitsy, nefa ny firesahana an'izany no mahavaha problème maro. Fa raha fa io ataonao tabou zany hoe en sourdine, ohatrany hoe heverina tsy misy le zavatra, heverina tsy misy ny zavatra be de be ny zavatra sujet tabou a Madagasikara, tsy tenenina mihitsy. De tsy résolu na tsy ahitana vahaolana na tsy hanatsara fiarahamonina mihitsy raha tsy miresaka ny réalité ny zavatra resahako. Zay le izy. Za raha tenenareo hoe za tribaliste, hoe za raciste, za zao ve za mahay fiteny merina zany nga fahazaoko an'izany. Raha fieritreretako an'izany de fiteny merina couramment zany teheniko zany, na fiteny malagasy official, mba tsy hisiany fanavakavahana eto amin'ny-pejy, azoko atao manao teny be tsy misaraka atatsimo. Hafa ny teny be tsy misaraka rehetrarehetra, fa mbola atatsimo mbola tena spécifique.
tsisy mahazo ohatra resako oatra raha miteny tena fiteny koa haiko zany fa manina za tsy miteny zany to mipejy satria za tsy manavakavaka za tsy manao ohatrany ataontsika hoe ry gaios na ery iza moa i castia de tsy miteny afa-tsy ny fiteniny izy de ny groupe eo de zareo samy zareo ihany fa za olona efa tsy am'zany tsony za efa olona cosmopolite olona efa multinational ina moa zany international mondialiste efa tsy am'zany avatra madinidinika zany fa raha mandeha ny vazovazo sy ny merina de afaka participer ao za raha mandeha ny basesa de afaka participer ao raha mandeha ny fiteniny any avaratra fiteniny antakarana haiko couramment fa tsy za tsy am'zany mihitsy fa apekaro kely le niveau rehefa mamisy sujet fa tsy tonga de réaction à chaud de aveo de tonga de jugement ela tsisy afa-tsy attaque personnel ka zay ilay izy attaque personnel zay tsy mety zany fa rehefa misy discussion de anjaranao manazava ka mety zao koa zange za aloha de tsy tiako rehefa makana leoko any le samy merina ihany miaraka ina mo zany droit-nao zany zay ny volonté anao de zay tsisy any metsiny anao an'zany sura daholo nareo ve reto tsy mamanontany tena ohatranao hoe dans quel pays de merde on est tsy manontany mihitsy nareo hoe zany ve ny ina moa zany volonté-ny zany jesosy zany amin'ny zava-misy Madagasikara ao misy moa miteny hoe 10 firenena fa le 10 firenena iny ohatrany hoe imezana fotsiny fa raha mandiniky nareo mbola ninona loatra ina moa zany ny olona vendra tairetrehitra no ao anatin'ny firenena io de nefa zavatra magaga de zao raha namboarin'ny tsaina jesosy na lana boda na iza ny namorona an'izao tontolo zao samy manao zay tinytenenina daolodolodolo mantsy fa ny nanamboatra an'io Madagasikara io nataony tsara ny natiora exceptionnelle tsisy fauna mitovy amin'ny eran'izao tontolo zao tsisy flore ohatran'io eran'izao tontolo zao feno ny arenakibony tany na volamena na cobalt na terre rare tadiavin'ny olona eran'izao tontolo zao ny pétrole amina milliards de barils ao Madagasikara io de ny olona napetraka ao ny gasy tsy reo ny abatony gasy de raha ohatra nisy ve ny Andriamanitra ny namboatra an'io Madagasikara io de tsy misaina ve l'Andriamanitra hoe de olona farany bady indrindra raha zao tontolo zao no mapetrany eo resiko ohatra fotsiny ny inona moa zany ny miaramila inona moa ny lanan'ny miaramila ao Madagasikara inona ny lana miaramila raha ataon'ny mpanao politika fitaovana foana isaky miova président de reo miaramila reo ihany no misambotra sy mitifitra ny gasy tsy d'accord ampiasaina fotsiny zany reo miaramila reo nefa tsisy lana anazy ny miaramila manko ohatrany hoe aty Suisse raha misy miaramila misy armée de miaro tena ao sao de misy manafika tsy sahan'ny olona manafika an'ity Suisse ty na de izy kely io fa tena armée tena redoutable eto fitaovam-piadina redoutable eto miaro tena neo Madagasikara ina moa ny arovanao iza ny olona tsy afaka hiditra ao na Sinoa na ninona na Karana na Sri Lanka tsy afaka tsy miditra ao Madagasikara de ina lana miaramila raha ohatra ka misy ina moa zany fitazoman'ny la France ny ISEPAS ina ataon'ireo miaramila reo